Ndaimbava makasika ny vaovaon'ny finoana indray kosa fotoan-dehibe ho an'ny mpino eo anivon'ny FJKM ny alahady avy zao izay fanokafana ny taom-piasana ary itrotrona ambavaka ihany koa ny filohan'izany FJKM izany etsy amin'ny hialapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina moa no anatanterahana ny fotoana amin'ny andron'ny alahady eo toy izao ny tsara ho fantatra makasika izay. Faly miarahabantsika rehetra mijery ny fahitalavitra ary fifaliana lehibe ho anay tokoa ao amin'ny ivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara ny filoha ny Baron'ny mpiandraikitra foibe FJKM ny manasa antsika rehetra mpianakavy ny finoana mba hiombombavaka satria tsika FJKM moa dia zanaky ny fiombonana ary natao iray ihany amin'ny fotoana io hanokatra ny taom-piasana FJKM manontolo mandritra ity taona 2024 ity sady hitondra mbavaka ny filohan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara mba amin'ny ankohonana amin'ny asa makadiry izay ny antson'Andriamanitra azy. Ny fandaharam-potoana moa zany dia efa voalamina araky ny fanao fa amin'ity ny manavaka azy dia mandray andraikitra feno ny zareo ampanatanteraka tarihan'ny tournéan'ny département fiangonana sy ny sekretera jeneraly ary ny mitondra ny afatra dia ny tournéan'ny sampana fifoazana foibe FJKM. Raha ny tokony ho izy zany dia tsy natao fotoana fampiarabana tratry ny taona io fotoana fanokafana taom-piasana io misaraka tsara ny FJKM dia mitaiza ny vahoaka ho aminy mba andeha hitsidika ny ray aman-dreny any an-tokantrano na any amin'ny fotoana manokana izay oman'ny sampana samihafa mba hiarabana ireo ray aman-dreny eo anivon'ny foibe eo anivon'ny tournéan'ny sampanasa ary tale samihafa sainga raha ohatra moa misy mbola tsy nahavita dia raisina an-tanandroa arak'ilay teny tompo hoe aja ho an'izay tokony ajaina ary endriky ny fanajanan'Andriamanitra raha teo ny fiarabana ray aman-dreny. Manentana atsika rehetra tokoa eo anivon'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara indrindra fa isika amin'ny synodam-paritany efatra eto Antananarivo sy ny manodidina ary izay rehetra afaka koa avy any amin'ny synodam-paritany hafa fa ny fanompoam-pivavahana amin'ity dia miavaka satria ao amin'ny Palais des Sports no anatanterahana azy ary manomboka amin'ny 7 ora sasany maraina no miditra isika ho an'izay efa nahazo fanasana manokana moa miaraka amin'le coupe fil dia efa misy toerana zany fiantsonan'ny fiara tsy miasa saina antsika amin'izay ary efa misy fandaminana koa atao eo anivon'ny foibe ny amin'ny fiandrasana ireo fiara samihafa izay tsy ao anatin'izay fandaminana.